Lafomba vaofa tanteraka kosa indray mihanaka ny fanaovana kolikoly eto amintsika ary saika ahitana izany avokoa ny sehatra maro samihafa Antony nahatonga ny Birao misahana ny ady amin'ny kolikoly sy ireo mpiara-miantsehatra miaraka amin'ny hanofana ireo ratsa mangaika samihafa izany. Isany amin'izany ny fikambanana afary izay hotilorana izany fampiofanana izany. Anisan'ireo fikambanana izay voantso hiofana mahakasika ny ady amin'ny kolikoly izay notanterahany ministeran'ny fitsarana sy ny Birao misahana ny ady amin'ny kolikoly ary ny Birao misahana ny ady amin'ny famitsimbolana ny samifinina ny fikambanana afary malagasy. Nosafidiana manokana ity fikambanana miaro ny zon'olombelona ity satria isan'ireo fikambanana izay voasokajy ho fikambanana akaiky vahoaka indrindra izy ireo ka afaka manentana ny mponina mba tsy hirotsaka amin'ny kolikoly. Zavatra tanjona ao anatin'ilay izy zany amin'ny ankapobeny dia hoe ahoana ny fomba atao mba tena hiarany lalàna aloha ho andrehetra mikasika amin'ny kolikoly sy ny famitsimbola. Tsapanay ao anatin'io zavatra io ihany koa zany fa efa milina ireo tompony fanjakana hiala amin'ilay kolikoly sy hiady amin'ilay kolikoly ka ny andraikitray société civile zany toy ny ohatran'ny afary malagasy tony dia hoe hanetana an'ireo vahoaka tsy hiditra amin'ilay resaka kolikoly ary ame posy mihitsy sy tsy hanolotra ny tanany ame vola mba hiteraka olana zao mikasika an'ilay dossier anjareo zay karakaraina nivon'ny sapana raha fanjakana zay misy ny dossier karakaraina. Zavatra hita aloha eto amin'ny firenena fiofanana ilaina foana fa ny tena fangatahanay zany mba tsy hoe fiofanana tsy maintsy atao fotsiny izy ireny fa tokony ampiarina. Zay zany ny tena fangatahanay atao amin'ny afary malagasy. Aleo mba ampiarina le fiofanana atao zany satria zany ny mpiofana atao dia eo zareo anivon'ny fitsarana ao amin'ny chaîne pénale, eo ihany koa zareo anivon'ny Birao zay tena tompona rehetra voalohany kasika an'ireo zavatra ireo. Ny samifinina moa fantatsika fa araka ny sapana raha miady amin'ny famitsimbola azy dia zay zany anazy Birao koa fa itsika fa miady amin'ny resaka kolikoly amin'ny Birao maleo tena azy. Ireo zany tompona rehetra voalohany anatin'io. Misy dikan'izay zavatra zay hoe tokony tena ampiarina le izy ary zay tratra eo dia tokony tsy asiana fanavanana izany izy. Natomboka ho malalatsinainy moa ny fiofanana izay nataon'ireo tompona andraikitra eny amin'ny afary malagasy ka ho farana rahampitso izany. Anisan'ny hotsindrina manokana ny mahakasika ny fanasaziana ireo izay tratra manao izany kolikoly izany izay natsidiky ny ministeran'ny fitsarana ary no amafisin'ny afary malagasy hatrany fa tsy misy ambony lalàna ny tsirairay fa tokony hiaran'ny sazy avokoa raha manao kolikoly. Manoloana izay indrindra no nilazan'ny filohan'ny afary malagasy izay manana raharaham-pitsarana any Arivony Mamo mahakasika ny ady tany tany atoerana izay nitoriana azy fa vonanaiky izay fanapahan-kevitry ny didim-pitsarana ny tenany izay hivoaka rapitso eny 12 ny volana Aprily.